Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Dia ampitiavana be indray tompoko nandrosoana ho tokantranontsika amin'ny alalan'izao fandaharana teo afaka vahainao zao. Ampitsikitsikiana indray no ionana aminao ary makasitraka anao ny amin'ny fanjohizanao ny fandaharana. Ary mino aho fa ilay Andriamanitra lehibe mpanao an'izao rehetra izao, hitahanao manokana hiasa amin'ny fiainanao amin'ny fanaranao zao fandaharana izao satria ny teniny no zaraina aminao. Makasitraka antsika rehetra tompoko ary miaraba antsika rehetra ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha hivavaka avy hatrany ho fanombohantsika amin'ny fotoana ary hivavaka antsika tompoko. Andriamanitra avo indrindra mpanao ny lanitra sy ny tany eo, misaotra anao indray izay amin'ity fotoana mahafinaritra ity, izay ahafana indray mitondra sy mizara ny teninao. Andriamanitra ianao nandahatra sy nandamina izany. Inty aho mpanomponao manaiky androany ho fitaovana lehibe ampiasainao. Mifona aminao Andriamanitra na amin'ny olona rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Na aiza misy azy dia kasio izy Andriamanitra ary ny tanjonao izay ho tonga eo amin'ny fiainany dia ho tanteraka izany amin'ity androany ity. Fantatro Andriamanitra fa miasa ianao ao anatin'izao ny fandaharana izao. Ary ianao ihany koa no mampiteny ny vavako mampiasa amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, ravako ireo herin'ny maizina, pitihako ireo asan'ny devoly, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana fampitana ny hafatra. Misaotra ry Andriamanitra eo amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy. Amen. Iny ary andehantsika mamaky tenin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Koritianina. Ny Koritianina 2:5-7 no vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Andeha rojerentsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny Koritianina 2:5-7 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Misy fiainana vaovao ao amin'ny Jesosy. Ny fiainan'ny olona anankiray ao amin'ny Jesosy dia afaka niova. Manova ny tantaram-piainan'ny olona ao amin'ny Jesosy. Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao efa tena leo ny fiainany. Tena leo izy. Tena ao anatin'ny fijaliana izy. Tena tia hita fiainana vaovao izy. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny Jesosy no ahitana izany fiainana vaovao izany. Raha ianao le mahatsapa an'izany hoe fiainana efa leo izany, makaleo anao ny fiainana iananao amin'izao fotoana izao. Mety mahatsapa mihitsy ianao hoe tena tianao hiova ny fiainanao. Ho anao indrindra izao afatra izao. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Izany hoe raha tianao hiova ny fiainanao ao amin'ny Jesosy Kristy ry havana no manova ny tantaran'ny olona ho tonga vaovao. Manova ny fiainan'ny olona ho tonga vaovao. Manova tantaram-piainan'ny olona ao amin'ny Jesosy. Rehefa miresaka hoe vaovao izany tsika dia hoe zavatra tsara, tsy tonta. Raha iteny zao ianao akanjo vaovao, kiraro vaovao, tsy le efa nanaovanao teo ihany, tsy le efa nahazatranao teo ihany, fa fiainana zavatra hafa mihitsy. Le fiainana vaovao izany dia hoe fiainana tsara. Fiainana tsy le tony teo aloha, le fijalianao teo aloha, le fiainana nakaleo anao teo aloha, fa fiainana tsara lavitra noho izany. Izay le fiainana vaovao lazain'ny tenin'Andriamanitra. Miova ny tantaran'ny olona rehefa ao amin'ny Jesosy izy. Manova ny tantaram-piainan'ny olona ao amin'ny Jesosy. Izany hoe ho lasa tsara lavitra noho ny teo aloha ny fiainany. Mangetaheta izany venao. Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao tena mampalahelo ny fiainany. Tena ao anaty fahadisom-pana tenany izy. Tena mahatsaro mijaly izy. Tena mangidy ny fiainany. Fa ambara ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny Jesosy no anova io tantaran'ny olona io. Ao amin'ny Jesosy no atonga ny fiainan'ny olona hitsimbadika indray. Mety mieritreritra angamba ianao hoe tena mbola mety hiova tokoa ve ny tantarako? Tena mbola mety hanana izany fiainana tsara izany avy.
defi lehibe no lazain'ny tenin'Andriamanitra. Fanambarana lehibe lazain'ny tenin'Andriamanitra fa afaka iova ny fiainanao, afaka ho tonga vaovao ny fiainanao. Tsy resabe zany ry havana fa marina zay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Raha ijery tantaran'olona isika atao anatin'ny Baiboly ny fotoana marobe izay nandalovan'i Jesosy hita vatana tetỳ ambonin'ny tany. Maro ny olona tena nanana fiainana vaovao. Anisan'izany vehivavy anankiray atao hoe Maria no anarany. Ao amin'ny Luka 9 dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa io Maria io dia nanana fiainana ratsy mihitsy izy. Fa rehefa nanaraka an' Jesosy izy dia niova ny tantarany ary ny fanaratsy tao aminy izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa fiton'isany dia miala izany. Zany hoe ireo zavatra izay heverin'ny olona fa hoe impossible na hoe tsy azo inona mihitsy fa iova dia izao hoe niova izany. Petsaka ireo olona tahaka andry Bartimeo izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa jamo zany lehilahy zany fa tao amin'i Jesosy no napahiratra ny masony. Teo koa ry Zakaiosy izay nanana ny fiaina napiaiky ny ray tanàna, napiaiky ny vahoaka maro hoe zany Zakaiosy zany nge tena lehilahy tena manana fiainana ratsy fa tonga tao amin'i Jesosy no nanova ny fiainany. Tsy fantatra hoe firy taona ianao, manao ahoana zao ny fiainanao. Ry havanao, mbola afaka iova vaovao ny fiainanao, mbola afaka iova ny tantaram-piainanao. Izany indrindra no ambaran' Jesosy fa ny fiainanao raha tonga ao aminy dia iova tanteraka ho tsara be, ho tsara lavitra. Satria nahoana moa ry havana, nahoana inona no antony ilazan'i Jesosy fa ny fahatongavanao aminy, ny fiainanao aminy izay no hanova ny fiainan'ny olona. Tsy ny fanaovana zaozao amin'ny maha-olombelona ny olona izay manana fisainany dia tena mikarokaroka ny olona hoe inona reny ataoko hoe mba tena atsara ny fiainako, atsaratsara ny fiainana menakavy. Inona reny ataoko hoe mba tonga tena mba hanana fiainana mahafinaritra arak'izay mba nofinofisiko, arak'izay mba nietretiko amin'izao fahavelomako izao. Ry havanao, tena manatsaina izany ny zanak'olombelona rehetra. Fa marina izay lazain'i Jesosy fa ny atonga ny fiainantsika ho tonga vaovao dia ao aminy ihany. Nahoana moa, inona ny antony hitenenan'i Jesosy an'izany? Inona ny antony hitenenan'ny tenin'Andriamanitra ry havana fa ny fahatongavanao atao amin'i Jesosy, ny fiainana atao amin'i Jesosy no hanova ny fiainantsika ho lasa vaovao. Zany hoe tsy afaka iova vaovao zany ny fiainan'ny olona raha tsy atao amin'i Jesosy ry havana. Satria inona no antony? Talohany natongavan'i Jesosy teo amin'ny fiainan'ny olona na hoe na iza mbola tsy nanapa-kevitra na ihany koa hoe niza olombelona velona teto tany dia izao voalazan'i Jesosy ao amin'ny filazantsarany Jaona. Dia efa kitsika ao amin'ny filazantsarany Jaona, ny Jaona 10:15. Ny Jaona 10:15 dia izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Mpangalatra azy tsy ho lazy rehetra tonga talohako fa tsy niaino azy ny ondry. Zany hoe ny tonga voalohany ao anatin'ny olona dia ny mpangalatra. Izay ny tonga voalohany ao anatin'ny olona. Tsy mahagaga raha mitsaly ny fiainan'ny olona, tsy mahagaga raha mampalahelo ny fiainan'ny olona satria ilay mpangalatra no tonga taloha tao. Ny olombelona rehetra zany dia izao hoe ny mpangalatra no tonga voalohany tao aminy. Satria nahoana ry havana, tsy misy olona hoe tonga dia tapa-kevitra hoe arisaina dia tonga dia anatona an'i Jesosy. Fa ny mpangalatra foana ny tonga taloha tao. Dia araka izany anaran'izany hoe mpangalatra izany dia ozy ny 10:10 amin'ny Jaona 10:10 hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Zany hoe ireo mpangalatra izay tonga taloha tao anatin'ny olombelona, tao anatintsika zanak'olombelona, dia ireo no fototra mamotika sy mandrava ny fiainantsika. Iza moa izany? Tsy iza fa ny devoly. Aza tianao ny tantara ry havana teto amin'izao tontolo izao. Fa nanomboka hatrany amin'ny Adama sy Eva rehefa namorona izao tontolo izao Andriamanitra, namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra,
de izao hoe nafinaritra ny fiainan'ny olona, tsara ny fiainan'ny olona, tena miaina ny olona. Fa zao rehefa tonga am'izay ny devoly zay voalazan'ny Genesisy izay namitaka zanak'olombelona, de izao hoe niala am'izay Andriamanitra, niala am'izay Andriamanitra. Io le tonga talohan'i Jesosy, tsy hoe Jesosy moa zany no hoe taty arinan'ny devoly, tsy ndriky foana zany, fa teto ambonin'ny tany no resahantsika hoe ny nanapaka ny fiainan'ny olombelona. Teo nanomboka teo, de izao hoe nahazo laka tamin'ny fiaina zanak'olombelona ny devoly. Inona ny zavatra mitranga naterak'izany? Nangalatra ny fahasalamana izy. Zay mahatonga ny olona marary lava, nangalatra ny fifaliana izy. Zay mahatonga ny olona malahelo lava, nangalatra ny fiainana izy ka mahatonga ny olona tena ao anatiny tena hoe fijaliana, nangalatra ny volan'ny olona izy. Zay mahatonga le fantrana, nangalatra ny fitiavana izy. Zay mahatonga ny olona miady, mikorotana, tena misy faharavana, nangalatra ny fiainan'ny olona. Izany nataon'ny devoly rehefa tonga tao anatin'ny olona, rehefa nanjaka tao anatin'ny olona, de namono izy nitsaonina, nandringana izy nitsaonina. Ry havanao, zay mahatonga ny Jesosy miteny hoe raha tsy tonga ato amin'ny olona, ato amin'ny Jesosy, ao amin'ny Jesosy no hanova ny tantaran'ny olona. Satria ny olona rehetra de izao hoe ny mpangalatra nefa tonga taloha tao aminy, na iza, ny zanak'olombelona rehetra zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina hoe efa nanota ny zanak'olombelona. Romanina 7:3, efa nanota ny zanak'olombelona. Ny Jaona 7 milaza fa mpangalatra zay tonga talohako. Io ny fototra ry havana manimba, fototry ny olana, fototry ny faharavana, fototry ny fampitiana maro misy eto amin'izao tontolo izao mitranga amin'ny fiainan'ny olona isam-batan'olona. Izany indrindra ny fototry ny olana ry havana. Ry havanao, izany fanaratsy zany moa dia amin'ny karazany eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny fanahy mantra, ireo devoly ireo zany rehefa anatin'ny olona dia amin'ny karazany ny asany. Rehefa ny fanahy mantra dia arak'izany anaran'izany dia mampahantra izy. Rehefa le fanahy mahafarofy de mitondra aretina lava izy. Le fanahy mpanimba fitondran-tena, satria nahoana? Rehefa tonga anatin'ny olona matsy ny devoly de tsy hoe mangalatra ny fahasalamana fotsiny izy, fa hozy izy ny Timoty, andonge vakitsika, ny Timoty 2:2-20. Ao amin'ny Timoty 2:2-20 de izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, ny boky 2 Timoty 2:2-20. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ka ody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sambobelona anao ny sitrapony. Zany hoe rehefa tonga ny asany ny mission ataon'ny devoly io zany akoatra hoe fanafatrana, karazana fanaratsy anankiray mampahantra, ny fanahy mahafarofy, mitondra aretina lava tsy mety afaka na miverina foana, ny fanahy izay mitondra ny fiainan'ny olona amin'ny fanandevozana, le fanahy manandevo mampanota satria manao forcé, manao sambobelona ny olona ny devoly hanao ny sitrapony. Zany hoe io fanaratsy io mpangalatra io izay tonga ao anatsika olombelona, izay efa nitoetra tao efa tramin'ny ela, io de maniry ny olona hanao ny sitrapony. Zay mahatonga ny olona hoe rehefa misy io fanahy manandevo izy de ratsy fitondran-tena, ratsy ny fiainany, satria nahoana? Le fanaratsy ao aminy mihitsy no maniry azy hanao izany. Ry havanao, io fanaratsy izay efa nangeja ny fiainatsika hatramin'izay io de fototra lehibe ireo karazana fandrianana, fampitiana, fatorana zay misy eo amin'ny fiainatsika. Raha izany raha zavatra mitranga ry havana, ny tenin'Andriamanitra milaza fa afaka iova ny tantaratsika ao amin'ny Jesosy, afaka iova ny tantaranao ao amin'ny Jesosy. Iverina kely amin'ireo karazana asany devoly na hoe fatorana ataon'ny Satana rehefa nahazo vaka ao anatsika izy. Mariana fa ny devoly tsy eny amin'ny rivotra fotsiny, tsy hoe any anaty ranomasina fotsiny, tsy hoe mandendeha eny anany abakabaka eny, fa tena mitoetra ao anatin'ny olona, tena mitoetra ao anatin'ny olona. Izay no natonga
ny tenin'Andriamanitra nylaza hoe raha mivoaka amin'ny olona ny fanamaloto ry havanao ao anatin'ny olona ny devoly tsy ny velany fotsiny fa tena ao anatin'ny olona mihitsy tena mamatotra ny fiainan'ny olona ary izany ny fototra tena mampahory antsika zanak'olombelona zay nge mahatonga ny olona araka le Timoty teo hoe be dehibe nge ny olona mahatsapy betsaka zao ny olona manantona anay miresaka hoe tena fantatro mihitsy nge pastera fa tena tsy mety nge le ataoko efa tena manao fitondran-tena tsy mety be mihitsy efa tena tsy haiko fa tena tsy resiko mihitsy zany tena ohatra misy manery izay le izy zay le hoe misambotra ny olona manao sambo be ny olona anao ny sitrapony zany hoe tireny fotsiny le olona na tiany na tsy tiany bon gré mal gré tsy maintsy atao zany efa fantatro zao hoe tena efa tena tsy mety nge zany efa mihoatra ne zany ataoko zany efa tena grave be nge zany fitondran-tenako zany kanefa tereny le fanaratsy izy izay manery azy satria ao anatiny ao izy jerevy tsara zao raha mijery fahita lavitra ianao am'izao fotoana izao tsy afaka iova mihitsy ny chaîne raha tsy maka ny télécommande anao ary manao jampina de miova izany matoa ny fiainan'ny olona hitanao hoe ty ivelany fa manao an'izao action izao izy misy ny jampina ao anatiny ao ry havana izany mahatonga ny fiainany tahaka izany betsaka ny olona miteny mba afaka mpanasendra anazy matetika any izy efa tsy tianao an'izany tsony betsaka ohatra ny olona tsy tia isotrotsony fa zao tireny le devoly izy tireny le fanaratsy zay efa nazo laka tao anatiny izy ka tsy maintsy manao izany satria rehefa ao anatintsika izy de manao sambo belona izy mampanao atsika ny sitrapony ry havanao izany no asan'ny mpangalatra izay fa tonga talohan'i Jesosy ka fototry ny fahoritsika zanak'olombelona izany mahatonga andreo ady lasy korotana izany mahatonga andreo fampitihana faharavana tokantrano satria tafiditra ao anatin'ny olona zany fanampandrava izany ka izao mampirisika azy ho amin'izany ady lahy ao atokantrano zany ka na de vady vita fianianana tena vita fifanekena hoe nao bokana kilemaina ry havanao tsy boka akory tsy niala akory ny nifiny anankiray de efa rava sady ny fiainany satria tonga ataony mpangalatra maro amin'ny karazany mo reo fanaratsy izay mitondra ny fiainatsika zanak'olombelona amin'ny tena fampitiana matsiravina ary iainantsika hitatsika amin'izao tontolo zao jereo hoe maneran-tany ry havana io tsy mifidy hoe any amin'ny adalam-pandrosonana aty amintsika andalam-pandrosonana any amin'ireo firenena zay efa itsika hoe mandroso be fa tena hitanao mihitsy hoe misy fampitiana be ao misy faharavana ao tsy hitatsony izany hoe fiainana mahafinaritra izany fa ny akamaroan'ny olona de ohatran'ny olona te ho faty zany olona désespéré daholo ny hitanao disy fanantenana ny hitanao mieritreritra ny sasany hoe namako atsy ngamam-bahatenaiko tsisy atenainany aminy Jesosy nge fanilazany zany fa tsy misy famonjena zany any amin'ny afy na ny tenanao aza tsy mahavonjy anao zany marina fa eo daholo ny olona eo daholo ny volanao eo daholo ny fanananao rehetra fa tsy ampy reo avonjy anao izay natonga Jesosy nilaza taminao ho anao izay fa mangetaeta anana fiainana miova ianao mangetaeta leve ianao am'le fiainana voageja leve ianao am'le fiainana ringana leve ianao am'le tirena anao zavatra ratsy izay fa hitanao fa mamotika ny fiainanao mamotika ny fahasalamanao mamotika mihitsy ny maianao anao mamotika mihitsy ny voninahitrao jereo ange be dehibe zao ny olona na de hoe manana toerana ambony ary izy misy fotoana izy tratrana n'olana olona de afa-baraka simba ny réputation mba olona manamaizy azy izy fa saingy zao tsy masakany zany rehefa ao ny fanaratsy ry havanao ka mitondra ny fiainany amin'ny zany hoe fampitehana izany dinio ny fiainanao na izy ianao na izy na viaiza ianao na viaiza jereo tokoa hoe hitanao ve fa misy zavatra ratsy ao misy zavatra tena tsy mahafinaritra anao fangejana hitanao koa hoe mety ny sasany any amin'ny arabola angamba mety tsy de manan'olana fa miresam-pitiavana tena olana lehibe ny sasany ray tena hoe manana tokantrano milamina angamba fa de tena mifezaka amin'ny fiainana ny sasany ray mety hoe mahafinaritra ihany ny arabola manana tokantrano ihany fa saingy zao ny fahasalamana de tena mampalahelo ry havanao tonga aminao ny teny Jesosy
fa afaka iova nge ny tantaranao e, afaka iova nge ny fiainanao e, tsy hoe natao an'izany ianao, tsy nateraka ao am'izany ianao hoe ianao angamba efa nyteny hoe izao angamba ny tena anjarako hoe non, tsy anjaranao zany, tsy anjaranao zany, tsy izany natao anao zany. Androany de miteny aminao ny tenin'Andriamanitra fa ny fiainanao de afaka niova, ny fiainanao de afaka no tsara no io. Fantaniana ary de sao hoe ahoana ary e, ahoana ary inona ary ny ataontsika atonga atsika isitraka izany hoe fiainana vaovao ao am' Jesosy zany. Inona ary ny tokony ataonao atonga anao azo an'izany, iaina am'izany. Mino fa mangetaeta be anao, mangetaeta be anao hoe tena tiako ny fiainako iova, tena misy fiainana miafina angamba tsy hitan'ny olona any, fa tena matsapy anao hoe tena maizina, tena mijaly ahy e, tena mijaly ahy. Ianao mihitsy ange le tiany Jesosy hiala am'izany fijaliana izany. Enoy ary ny valin'ny tenin'Andriamanitra, enoy ary ny valy izay fantaniana mipetraka be deaibe taona maro teo amin'ny fiainanao hoe rovina ihany ho afaka amiko izany fijaliana izany, rovina ihany ty zavatra anankiray ty mba tena hiala eo amiko. De izao hoe izao ro ny valiny voalohany araka ny tenin'Andriamanitra io hoe ny Korintiana faharoa izay nivakina tamintsika teo 5:17 de ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe andiga firenantsika vakina le izy de samy miantsaritsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ko raha misy olona ao am' Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Ry havanao voalohany aloha de zao, tsy maintsy tonga ao am' Jesosy ianao, tsy maintsy mitondra ny fiainanao makao am' Jesosy ianao. Izao matsy betsaka zao ny olona mahita ny fandaharana tahaka izao, maheno antso etsy sy aroa hoe ary o ny mahay, ary o ny ohatr'izao hanova ny fiainanao. De izao hoe zay fotsiny mamaiky azy, fa voalohany aloha tsy azo dinganina izay tohatra voalohany izay, atongavana izay tanjonao izay hoe ho any amin'izay fiainana miova, fiainana tsara, fiainana mahafinaritra, fiainana vaovao zay. Tsy maintsy tonga ao am' Jesosy ianao, tsy maintsy tonga ao am' Jesosy. Ahoana moa zany hoe tonga ao am' Jesosy? Tsy maintsy manapa-kevitra ianao hanolotra ny fiainanao ho an'io Jesosy io, anaiky azy ho tomponao sy ho mpamonjy anao. Ozy izy bokin'ny Romanina. Andovaka itsika izany tenin'Andriamanitra zany ato amin'ny Romanina, ny Romanina 10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ny Romanina 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Satria raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary minao fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjena ianao. Izay aloha ny dinana voalohany. Tsy maintsy hoy manapa-kevitra ianao hitondra ny fiainanao ho ao am' Jesosy. Tsy hoe ino azy fotsiny fa Jesosy izy, fa tsy maintsy ho hitina makao amin'ny fiainanao. Ianao mihitsy ny manapa-kevitra amin'ny fonao rehetra hoe tapa-kevitra amin'ny foko rehetra fa io Jesosy io no hamonjy ahy, izy no tompon'ny fiainako. Tsy maintsy manao an'izany tsika aloha voalohany indrindra, tsy maintsy ataontsika izany. Ary Jesosy izay Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, velona nanao atsika, mahita ny ao am-pontsika de izao hoe izay de taviny aminao aloha hoe vonina ary venao, vonina ary venao azy, vonina ary venao tena hanolotra ny fiainanao ho azy. Matetika mantsy ny olona de izao hoe ny ahy fotsiny aloha de sy avany olako aingana fotsiny fa sy tera ivavao mba ivany olako. Izao izay lazain'Andriamanitra, izay lazain'i Jesosy de tsy afaka hitovirantsika. Fa izao na ivavahana aza ny olona kanefa tsy tonga ao am' Jesosy de tsy tonga vaovao zany izy. Marina nge lazainy teo hoe raha misy olona ao am' Kristy, tsy maintsy aloha ianao, tsy maintsy aloha isika ry havana manapa-kevitra, tsy hiterena fa tena mifotsika rehetra hoe tapa-kevitra fa tena omeko an' Jesosy ny fiainako. Mba fantatrao moa, mba fantaritsika moa izany Jesosy zany, izany no nanolotra ny tena teo amin'ny azo fijaliana, tsy ny havanao, tsy ny olo-patatrao fa nitondra ny sasitsika rehetra. Ary zay natonga an'Andriamanitra ny teny hoe
izay mino an'io Jesosy io izy no andray famonjena. Tsy maintsy manaiky an'io Jesosy io ianao, tsy maintsy manaiky an'io Jesosy io ianao. Dernière chance ho an'izao tontolo zao Jesosy. Fa na iza tsy miditra ho aminy de izao hoe tena mialatsiny fa tsisy resaka ary tsisy fiovana ny fiainany. Fa tsy maintsy aloha manaiky an' Jesosy ianao, manaiky azy ho tompony fiainanao. Ary indrindrindra de zao manapa-kevitra ny anompo an'io Jesosy io, manapa-kevitra ny anara-dia an'io Jesosy satria zay le lazainy teo hoe ho tomponao. Mba fantatsika ve zany atao hoe tompo zany. Rehefa miteny hoe tompo zany de zany tompo zany de misy baiko zany, manana ny fahefany zany ary mibaiko ny olona, mandidy ny olona izany. Rehafanao izay aloha ny voalohany, tsy maintsy hoentinao am' Jesosy ny fiainanao, manapa-kevitra ianao anao fifonana, hiala am'izao fiainanao zao, anenina am'izao fiainanao hoe lavitra an' Jesosy zao, fa hiverina tanteraka ao aminy. Faharoa de izao, tsy maintsy ianao manatona fiangonana, manatona fotoam-bavaka izay ahafahan' Jesosy hikarakaranao, andraisanao ny teniny ary indrindrindrindra ny andraisanao lay fanafahana lehibe. Rehafanao tsy ampy fotsiny raha efa nino ianao, fa izao tsy maintsy tonga ao aminy ianao ary tonga amin'ny fotoam-bavaka. Izahay moa fiangonana RHEFI Androndrakely, eo anatrehan'Andriamanitra ny ilazanay, fa tsy izay rery akory ny fiangonana izay misy an'Andriamanitra, fa izay kosa de milaza aminao fa izao fiangonana izay misy anay indrikitana izao de izao nolazainay aminao hoe misy fanafahana lehibe izay lazainy Jesosy manao hoe raha ny zanaka no afaka. Riavanao rehefa tonga atao amin'i Jesosy ianao, tsy maintsy afana aminao ireo mpangalatra ireo izay vo iova ny fiainanao. Maro amin'ny karazany moa izy ireo, ary androany de mbola tiako tsindrina aminao misesisesy zay ny fandiasany mpanompon'Andriamanitra teto ny amin'ny karazana fanaratsy anankiray zay atao hoe fanahy fanilikiliana io. Io fanahy fanilikiliana io izay tena mamotika ny fiainan'ny olona maro, ka mahatonga ny olona lasa hoe diso fanantenana tanteraka amin'ny fiainana. Satria nahoana miaina amin'izany hoe tsy fankasitrahana, fanilikiliana amin'ny lafiny ara-tokantrano, arak'asa, ara-pivelomana eny hatrany anatin'ny fiangonana azy. Satria nahoana raha tonga hivavaka fotsiny ianao ka tsy misy fanafahana, tsy hanova ny fiainanao zany. Manasa anao ary izay tongava ianao fiangonana RHEFI Androndrakely, manasa anao zay ry havana any Alahady moa ny fotoam-bavaka ao amin'ny 7 ny maraina, amin'ny 5, amin'ny 1:10 ary amin'ny 2 sasany. Raha ny manodidina ianao n'Antananarivo de maro ireo fiangonana RHEFI sampana Androndrakely zay endreky entanay mpanompon'Andriamanitra ato amin'izao fiangonana izao izay mitondra fanafahana lehibe ho an'ny tsiraray avy. Eto Antananarivo ianao de misokatra ho anao voniny izay ny anampy anao tsy afaka hiova ny fiainanao raha tsy hoentinao amin'ny Jesosy ary ho afahanao amin'ny Jesosy tahaka ny Maria izay voalaza ny tenin'Andriamanitra fa fanafito, fanaratsy fito, demonia fito no niala tao aminy. Riavanao mbola misy ny anjara fanafana taon'Andriamanitra ho an'ny fiainanao. Manasa anao ary izay ny tingana faro, tsy maintsy makany am-piangonana ianao, tsy maintsy manatona fotoam-bavaka ianao, satria rehefa tapa-kevitra ianao anatona an' Jesosy de tsy maintsy tonga ny fotoam-bavaka izay manompo an' Jesosy marina, mitona ny olona, mitarika ny olona ho amin'ny fanompona, amin'ny fanaradia an' Jesosy, ary indrindrindrindra ny fanafahana ny olona satria tsy mahay manafaka, tsy mahay manova ny fiainanao ianao. Ity ampamarana anary de izao hoe mampahery anao hoe tsy mahay manova ny fiainanao ianao, fa raha tianao hiova vaovao ny tantaranao, manasa anao zay atao amin'i Jesosy tongava ianao tonga ianao tapa-kevitra n'olo tenao azy, tsy maintsy tonga amin'ny fotoam-bavaka ianao. Manasa anao zay raha resy lahatra ianao, makasika anao zany, afatra izany. Tongava fiangonana RHEFI Androndrakely izao misy fotoam-bavaka lehibe, anasana ianao afahanao miaraka amin'ny Jesosy, afahanao mitondra ny fiainanao amin'ny Jesosy, ary indrindrindrindra ao anatin'izany fotoam-bavaka izany de misy fanafahana ary olona maro nefa nandray fanafahana. Miandry ianao Jesosy tianao ve ny hiova, tianao ve no afaka, tongava ry havana fa tena tianao Jesosy, tsy ny fanaratsy akory mitombo ny teny farany amin'ny fiainanao, fa raha tapa-kevitra ianao aoka ho fantatrao fa tompona andraikitra amin'ny fiainanao ianao ary safidy ary misafidiana no amin'izany hoe fiainana
vaovao zany ao am Jesosy. Tongava isika rehetra zay mbola matsapa zany hoe misy fanilikiliana izany a, tongava amin'ny alahady zao fa mbola mitoy zany fanafahana izany. Tongava ianao zay mbola misalasala any amin'ny anaran'i Jesosy mampahery anao ao hoe reseo zany fisalasalana zany fa tongava ianao zay natsapa na iliky ny vady, na iliky ny ankonana, na iliky ny fiarahamonina tamin'ny fomba endrika maro samihafa de izao hoe mbola afaka niova ny tantaranao, roana aminao zany fanafanikiliana zany. Raha tapa-kevitra ny an'olo tena sy hiaraka amin'io Jesosy io ianao, voninahitra ho an'Andriamanitra, mino fa azonao zany ary ho avy ianao, Andriamanitra ny hitanao ny amin'izany fanapa-kevitra ao izany. Eny ary tompoko, ivavaka isika amin'izao fotoana izao, ivavaka ho anareo androany zay manaraka izao fandarana izao. Maro isika zay mangetaeta, maro isika zay tena fantatr'Andriamanitra manokana. Mety natsapa ngamby ianao hoe zavy de mba misy mafantatry porofon'izany zao hoe ny olona tsy mahita ny problème anao, fa Andriamanitra mahita an'izany ka natony nahita ity fandarana ity ianao. Ivavaka ho anao ataovy amin'ny fonao an-tananao fa ivavaka isika amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra io avy indrindra ianao. Eto anatrianao androany ny vavahako mpanomponao ho an'ny olona rehetra zay manaraka ity fandarana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy miasa eo amin'ny fiainany ianao Andriamanitra. Ka sio izy Andriamanitra, tapa-kevitra izy, mangetaeta izy, leo an'izany fa fijaliana izany izy, leo an'izany izy Jesosy. Ka sio manokana ny fiainany ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavahako azy, aniliako ireo sakana sy fatorana amin'ny fiainany zany. Siala izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofoko rano izy ireo ho tahina ny fiainany, ho afana izy, nininako mety olana zay atriany amin'izao fotoana izao. Mivavaka ho azy aho, titiko amin'ny anaran'i Jesosy ny fahaolana. Niza ihany koa marary, titiko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanasitranana ho azy. Sitrana izy amin'izao fotoana izao. Misaotra ry Andriamanitra velona ny amin'ny asa lehibe izay ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. De makasitraka anao ny amin'ny fanaranao ny fandaharana de mino izay fa mbola anaraka foana ianao. De mandrafiana tompoko, veloma daholo tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.